fifaliana indray ny ara-banana ankizy rehetra izay any atokantrano any izay miaino sy manaraka an'izao fandaharana izao. Mbola mianoka tanteraka ao amin'ilay hoe ankizy mahay mitantana foana isika. Fandrany isika dia hijery hoe mitantana ny talenta, ny fanomezam-pahasoavana, ny fahaiza-manao. Ndao ary jerentsika ireo zavatra vitsivitsy kely maromaro ireo. Ny voalohany dia hoe mitantana ny talenta. Inona moa izany hoe talenta izany? Ny talenta dia fanomezana hatrany am-pahaterahana na hatrany an-kibon-drentiny. Izany hoe io izany vao lehibe kely ilay izy dia tonga dia hainy ilay izy. Ohatra hoe mihira, manjaitra, mandoko, sotran'izany. Izay ilay resaka talenta ankizy. Fa izao ihany koa ny faharoa dia izao mitantana ny fanomezam-pahasoavana. Inona moa izany hoe fanomezam-pahasoavana izany? Ny fanomezam-pahasoavana dia fanomezana izay avy amin'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny asany. Fanatanterahana inona hono? Ny asany. Ohatra hoe asa ao am-piangonana, asa fitoriana amin'ny filazantsara, sotran'izany. Dia misy ohatra vitsivitsy ireo amin'ny sary ireo izay afaka ajerentsika. Ohatra hoe mitory-teny, afaka ampiasaina ao am-piangonana izany. Ny mihira, afaka tsara mihitsy izany. Ny mitendry na izay zava-maneno rehetra, mampianatra, izany rehetrarehetra izany dia fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika ankizy mba hahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra ankahalalana. Dia ny manaraka dia izao misy fahaiza-mitantana ihany koa, tsy inona izany fa mitantana ny fahaiza-manao. Inona moa izany hoe fahaiza-manao izany? Fahaiza-manao dia zavatra izay mety nianarana. Nianarana na ohatra hoe nisy fanandramana izay hitantsika nataon'ny olona dia haintsika ilay izy rehefa avy eo. Ohatra hoe ny manao gâteau, ny manjaitra. Vao mijery fotsiny tsika ohatra hoe mahita olon-dehibe manjaitra dia mijery sika dia ianarantsika ilay izy dia izany ilay fahaiza-manao. Ohatra hoe mandoko, tsy nahay nandoko mihitsy ilay ankizy fa rehefa nianatra izy nataony tamin'ny kalika aloha tamin'ny voalohany dia nijery sary izy dia nahay nakatahaka izy dia rehefa avy eo nanino? Rehefa avy eo dia nahay nanao sary dia ireny rehetrarehetra ireny dia fahaiza-manao. Fa ny fianarana ny zava-maneno koa ny afaka ianarana. Ohatra hoe makany amin'ireny fianaran'ireny isika dia ampianarin'ny mpampianatra dia mahay mitendry gitara, mahay mitendry clavier, sy ohatran'izany. Ireny rehetrarehetra ireny dia fahaiza-manao daholo. Fa izao rankizy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia misy hoe Petera voalohany toko 4:10. Petera voalohany toko 4:10 dia izao ilay izy. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo. Dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. An'Andriamanitra daholo ireny zavatra ireny. Fa izao nomena maimai-poana ho antsika tsirairay avy, ho an'ny ankizy tsirairay avy izany zavatra izany. Izao rankizy ireny fahaiza-manao, fanomezam-pahasoavana, talenta ireny dia afaka ampitomboina. Afaka ampiasaina foana ireny dia lasa mitombo, dia lasa manam-pahaizana be ny ankizy kely tsirairay avy. Ka izao ampiasao ireny fahaiza-manao nomenantsika ireny. Mahay mihira ve ny ankizy? Ampiasao izany. Mahay mitendry ve ny ankizy? Ampiasao izany. Mahay manao décoration ve ny ankizy? Ampiasao izany. Mahay mandoko ve ny ankizy?
ampiasao izany fa rehefa ampiasaintsika izany ndraikizy dia lasa ampitomboin'Andriamanitra dia lasa manana fahaiza-manao be deaibe ny ankizy kely tsirairay avy dia ny fandriana dia izao engany ny ankizy mba ahay tantanandreo fahaiza-manao andreo ary mba ho ampitomboiny izany mba ho karakarainy izany mba ho ampiasainy izany indrindra rankizy ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra dia mirary soa ny ankizy kely tsirairay avy mba ho ankizy mahay mitantana daholo ny ankizy kely tsirairay avy dia izay indray ny fotoanantsika mirary soa ny ankizy kely tsirairay avy kopakopa tanana